Hampitomboina honao lalandavany ny fahasoavan'ny tompontsika. Miarabanao ndray tonga ny fotoana iarahantsika misakafo ny mana isan'andro. Salamo 8 no sakafo antsika anio, ary mangataka amin'ny tomposika mba homeny antsika indray zay teny mampahery ho antsika ho voninahitran'Andriamanitra. Aoka mbola iara-mivavaka isika aloha. Hoanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitran'Andriamanitra noho ny famindramponao. Azonay indray manana zao fotoana zao ifalianay ao anatrehanao. Ideranay ny anaranao noho ny fahasoavana rehetra zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay, ary indrindra noho ny anananay indray fotoana azahoanay mandinika ny teninao. Mangataka aminao zahay ary Tompo, miangavy anao zahay. Sokafy ny ray ny fonay, ahitanay zava-mahagaga amin'ny teninao. Ary aoka mihitsy ny fanahinao no ampianatra anay indray zay tokony ho fantatray sy zay tokony ho fiainanay manoloana ny fahalalananao. Amin'ny anaranao Kristy Kristy Tompo malalanay io, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 8 no vakintsika. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra. Ao an-tanànan'Andriamantsika ao tendrombohiny masina. Avo mahafinaritra ifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra Ziona. Eo amin'ny avaratra tanànan'ny mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao an-tranon'Andriana ao. Denanao zay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Niangona ny mpanjaka maro niara-nandroso avokoa izy. Nijery izy ka talanjona, very hevitra izy ka nalaky nandositra. Hovitra ny nahazo azy ireo. De tahaka ny fanaintaina ny vehivavy raha miteraka, amin'ny rivotra avy any Atsinanana ny namankinao ny sambony Tarsisy. Ary rentsika no hitantsika tao an-tanànan Jehova tompony maro, tao an-tanàn'Andriamantsika, Andriamanitra nampitoetra azy mandrakizay. Efa nieritreritra ny famindramponao zahay Andriamanitro. Tao anatin'ny tempolinao, araka ny anaranao Andriamanitro ny fiderananao, hatramin'ny faran'ny tany, feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanakavaviny Joda noho ny fitsaranao. Mandidina ny Ziona ianareo, eny, mandehana mandidina ny Ziona, isao ny tilikambony, hevery tsara ny mandany, dinio ny tranon'andrinany, mba hambaraonareo amin'ny taranaka mandimby, fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mandrakizay dory. Izy no hitarika atsika na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Rifanay mpanazava miandrandrana zahay, aza ela fatongava tao minifanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areto lalandava ao ambony afona. Tahaka ny fomba fandinika salamo dia izao ny fanontaniana petraka ny hoe inona ndray ary no ambaran'ny mpanoratra zay nitarihiny fanahy masina ny amin'Andriamanitra. Hojerentsika ary momba n'Andriamanitra, inona avy no ambarany, inona avy ny zavatra nataony, ary rehefa fantatsika izany dia tokony hanao ahoana sika eo anoloana zany fahalalana n'Andriamanitra zany. Manomboka eto indray isika dia hitiny hoe lehibe Jehova ka mendrika ho deraina. Inona moa zany hoe lehibe izany? Amintsika manko ny hoe lehibe indraindray entina milaza olona goavana be, olona matavy be, olona vondraka be. Fa eto dia tsy izany fa ny fahamboniana, ny voninahitra, ary izany indrindra ny tiany lazaina eto, ny asa mahagaga nataony. Lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra. Ary ny zavatra hitantsika eto dia ny hoe ao an-tanànan'Andriamantsika ao tendrombohiny masina, avy mahafinaritra ifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra Ziona, manana tanàna ety ambonin'ny tany anga Andriamanitra. Ny lanitra aza tsy omby azy ka nahoana nataony hoe tanànan'Andriamanitra nie,
ny tendrombohitra izy io ny fa inona ny tao mariny zany ry havana. Ny tendrombohitra izy io na ve tsy azotsika edikevitra zany fa tanàna voafidin'Andriamanitra io. Jerosalema fe tsy mahazo miady hevitsika hoe nahoana Andriamanitra ony tsy mba Tananarivo ny tanànanao na Paris ny tanànanao na Munich ny tanànanao na New York fa nahoana ny Jerosalema. Safidin'Andriamanitra zay. Tsy azontsika edina varotra zay. Tsy azotsika edin-kevitra zay satria efa nifidiny ho azy Jerosalema ary tao ny nananganana ny tempolin'ny Jerosalema tamin'ny andron'ny Solomona. Ary mazava loatra fa ny salamo zay hitatsika eto de salamo nosoratana tamin'ny mbola nisiny ny tempolin'ny Jerosalema. Tsy taorianany nandravana ny tempolin'ny Jerosalema akory fa tamin'ny fotoana mbola nampisy ny tempolin'ny Jerosalema no nisy ny salamo. Ary izany nahatonga mpanao salamo ilaza hoe tanànan'Andriamanitsika mihitsy iziona na Jerosalema. Tanànan'Andriamanitsika. Ary mazava loatra fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Solomona fa ho ao ny fony sy ny masony ho ao amin'io tempoly io mandrakariva. Ary io tanàna io de tanànan'Andriamanitra lay mpanjaka lehibe. Andriamanitra mpanjaka lehibe manana tanàna ety ambonin'ny tany, Jerosalema zany. Saingy zao, rehefa tsy nanandratra an'Andriamanitra mpanjaka lehibe intsony Jerosalema, rehefa tsy nanompo an'Andriamanitra marina intsony Jerosalema, fa nanjara nanompo Andriamanitra hafa izy, ary nefa rany Jerosalema aza moa de nanombo ny zanak'Andriamanitra tamin'ny hasojaliana de tsy nahagaga raha nipotehina tao anatin'ny taona maro aloha Jerosalema. Saingy zao, na de potika aza Jerosalema, mbola natsangany indray izy. Ary rahantsika mahalala am'izao tsika miteny zao, fa mbola renivohitra Israely indray Jerosalema. Mpanjaka lehibe ny tompony, ary tsy tokony handa zany isika. Tamin'izy, tamin'ny andrina tao Jerosalema tao, de zao ny voalaza hoe ilay Andriamanitra mpanjaka lehibe dia tao an-tranon'andrina, ary nanao zay ahafantarana azy ho avo indrindra tao an-tranon'andrina hoe ny mpanjaka ny Jerosalema indrindra tamin'ny andron'ny Solomona dia tena niseho tamin'ny Mahandriamanitra ambony azy, fierovana mafy ho azy. Ary voalaza aza fa tamin'ny andron'ny Solomona dia tsy nisy mpanjaka tahaka azy. Efa nisandratra mihoatra nozy rehetra teo alohako aho hoy Solomona, ary tena nomen'Andriamanitra zany voninahitra zany izy, ary Andriamanitra tokoa no tao aminy. Zavatra nisy ary mbola sakihita ankehitriny aza de ny hoe niangona ny mpanjaka maro niara-nandroso avokoa izy, nijery izy ka talanjo natery, very hevitra izy ka nalaky nandositra, hovitra ny nahazo azy ireo. De tahaka mifanaintaina ny vehivavy raha miteraka, mitantara zava-mahagaga zay tsarony ny mpanao salamo. Ary raha ireo zava-mahagaga zay tsarony ny mpanao salamo ireo dia ho hitatsika any amin'ny tantarany Israely zany, ny olona miangona niady. Fa hitatsika ireo firenena zay nioko hiady tamin'ny zanak'Israely ireo kanefa resy very hevitra satria nahoana Andriamanitra niady ho an'ny zanak'Israely. Ary zany dia mahafaly antsika ny hoe rehefa fonenan'Andriamanitra ny tanàna, Andriamanitra no miaro azy. Ary voalazany eto aza hoe amin'ny rivotra avy any antsinanana ozy namakinao ny sambon'ny Tarsisy. Fa ahoana sambon'ny Tarsisy hoe eny hiady aminy ny Fenisianina, ary Andriamanitra no nandresy azy. Arak'izay efa rentsika sy hitatsika ho izy ny andinin'ny fahavalo. Inona moa ny dikan'izany? Manao ahoana lay Andriamanitra? Andriamanitra miaro ny tanànany. Andriamanitra miaro ny tanànany. Vakitsika kely ngeny Zakaria 2:12 hoe Zakaria 2:12. Izao no hitatsika am'izay voasoratra ao zany. Hoy izy hoe indro izaho hanao an'i Jerosalema ho kapoka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina, ary ny Joda koa hiaran'izany amin'ny anaovana fairano an'i Jerosalema. Ary am'izany andro zany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka haratra dia haratra zay rehetra mivesatra azy, ary ho tafangona amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Fa aminanina ny menan'i Zakaria mpaminany zany hoe hisy zany fotoana zany
ny mampieritreritra de Zakaria mpaminany tany amin'ny taona 500 tany hoany talohan'i Jesosy tompo. Ary ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao de mampiraikiraiky zao tontolo zao mihitsy Jerosalema. Atahoana ihany ty Jerosalema ty mikirotana ny Palestinianina sy Jerosalema, ahoana ihany izy io hoe mandraky ty ny androany de tena vato mampiraikiraiky. Tsy hitany olona zatao azy, ny antony de satria zao firenena hafa kely io firenena io, ary na inona tenin'ny olona tsy afa manotro sika rehefa Andriamanitra ny nanapaka an'izany. Ny zavatra hita eto de ny hoe niangona ny firenena maro hiady aminy, talanjona fotsiny very hevitra vaky nandositra. Raha manaraka ny tantara ny adiny 9 sika tamin'ny 770 dia hita fa na de firenena maro aza no nandidina ny any Jerosalema hiady amin'ny jiosy. Ny zavatra hita de zao vaky nandositra sy risy tao anatin'ny 9 andro monja de vita ny ady. Le firenena kely no nandresy zava-nisy teo amin'ny tantara anie zany, ary tsy azo foanana eo amin'ny tantara zany. Fa ny adiny 9 andro tamin'ny volana Jona 770 no namerenana indray ny maha renivohitra Israely any Jerosalema, zay efa tsy azy intsony fa nitsaky tsahin'ny jentilisa nandritry ny taona maro 700 taona mahery. Zany ary lay Andriamanitra. De inona no vokatry zany? Ny anankiray zay hitatsika lay Andriamanitra ihany koa dia tokony feno fahamarinana ny tanany ankavanana. Zany hitatsika amin'ny toko 10. Andriamanitra tia fahamarinana Andriamanitra, ary feno fahamarinana ozy ny tanany ankavanana. Ny anankiray koa zavatra mbola hitatsika ny am'izany Andriamanitra zany de hoe Andriamanitra mandrakizay dory izy, ny 440. Andriamanitra mandrakizay dory io Andriamanitra io. Nefa afantaranao olona iray, ohatra nga hoe fantatrao le olona fa mécanicien lehibe na garazy, de mahatonga anao atoky raha miaraka aminy ianao na de eo ihany aza ny tomobilinao, satria ity olona miaraka aminao ity de olona izay mahafantatra tanteraka ny momba n'iny fiarakodia entinao iny. Ny mahafaly ry havana ny am'ty Andriamanitra ity de ny hoe Andriamanitra mandrakizay dory izy, mahalala ny mandrakizay izy. Inona tokonao am'izany? Andriamanitra mandrakizay izy. Tsy atahotra no avy ianao, satria ny ampitso sy ny manaraka anie ka ao anatin'ny mandrakizay e. Ary raha Andriamanitra mandrakizay Jehova, izy no arahinao, inona moa no atahoranao ny am'izany ambadika any? Na de ho mandrakizay aza ny any ambadika any. Ary zay ry havana ny faminaniana ihany koa zay nomenan'i Jesosy tompo, ny anarany atao hoe rainy mandrakizay. Koa mahalala no avy rehetra izy, inona ny tokony anahinao ny am'izany? Inona ny tokony atahoranao ny amin'ny ampitso? Ry havana, zava-dehibe loatra ny mahafantatra an'Andriamanitra mendrika ho de raina. Andriamanitra mpanjaka lehibe, Andriamanitra manao zava-mahagaga teo amin'ny Israely, ny am'ireo mpanjaka manodidina azy de lasa nandositra reo. Andriamanitra manana fahamarinana eny an-tanany, Andriamanitra manana fitsarana amin'ny fahamarinana. Izany no Andriamanitra zay ankalazaina sy de raina eto. Ary zany nahatonga ny mpanao salamo anao hoe hevery tsara ny mandany Jerosalema e, dininy tranony andrinany e. Ambarambarao amin'ny taranaka mandimby zany, fa izany no Andriamanitra ao de le Andriamanitsika mandrakizay. Manana didy zay rehetra mahalala zany Andriamanitra mandrakizay zany. Inona no didiny? Manambara amin'ny taranaka faramandimby. Manambarany zany Andriamanitra zany amin'ny taranaka faramandimby. Adidintsika zany. Tsy vitan'izany ihany, fa tokony faly sy ravoravo isika. Ny 10 araky ny anaranao Andriamanitra no fiderananao hatramin'ny faran'ny tany, feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Aoka hifaly ny tendrombohitra ziona, aoka ho ravoravo ny zanakavaviny Joda noho ny fitsaranao. Ny olona maro de manome tsinan'Andriamanitra no ataony.
Andriamanitra manao an'izao, Andriamanitra tsy manao an'izao, Andriamanitra tahaka an'itsy. Tsy izy zany nefa ny tokony ataon'ny olona, fa tokony hiaitra izy. Lay Andriamanitra lehibe manao fitsarana marina, lay Andriamanitra lehibe tompony mandrakizay, lay Andriamanitra lehibe avo sy manerinerina mpanjaka ny mpanjaka, tokony hiara-paly aminy izy, fa matoa izy menimenina amin'Andriamanitra, de satria tsy manaiky an'ilay Andriamanitra izy, betsaka mimonomonina amin'Andriamanitra. Raha tokony hisaotra an'Andriamanitra izy mimonomonina ny ataony, de mampahatsiaro tantara iray nambaran'ny mpitoriteny iray, rangaha anankiray io mba kristianina ihany izy io, ary satria kristianina izy de mba makany am-piangonana ihany izy amin'ny fotoana sasany, ary zao nefa manan-karena rangaha io, kanjo narary izy nandritry ny fotoana elaela ihany, de namangy azy ny pastera, namangy azy ny mpitandrina, de nanao taminy hoe manao ny anao tompoko, de tsy nisy afa-tsy fimenomenonana foana ny tao aminy, zao hoe zao marary lavo, zao hoe zao takan' zao hoe, de tsy nahita afa-tsy ny lafy ratsy ny fiainana izy. De nivavaka kosa hony, ndia mpanompon'Andriamanitra zao nataony hoe misaotra anao Andriamanitra, fa na de marary azy ngiaranina, fa de manjana ny jereo mbola tia azy, ny toerana misy azy mahafinaritra. De nitantarainy pastera teo daholo kosa hony, ny zava-tsombola nanany io rangaha io, tsy vita akory ny ameny, de okizay pastera, ave za mbola manany zany zavatra rehetra zany. Ry havana, matetika Satana de mitarika anao anome tsiny an'Andriamanitra, fa tsy hisaotra an'Andriamanitra no ny fitahiny anao. Betsaka ny olona ny tsy mahatsiaro fa na de ny fahasalamana zay anananao aza ny vidina lafo izy io raha vao sendra marary ianao ka sanatria miditra hôpitaly natao opération na mandazo scanner na tahaka izany, okinona ny vola tsy maintsy laninao. Raha sendra marary ianao ka hoe tsy maintsy évacuer makany an-dafy noho ny aretina, okinona na de ny filet d'avion fotsiny ihany aza, nefa men'Andriamanitra fahasalamana ianao. Mo tsy tokony hay misaotra sy miderin'Andriamanitra amin'izany ve ianao? Isan'andro ny fahasalamana omeny. Aoka hifaly sy ravoravo manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, ho ny voalazan'ny Salamy 112, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Ary milaza aminao aho, fa raha tsapanao ao amin'ny fiainanao izay lay Andriamanitra Abrahama zay tompoinao, fa Andriamanitra lehibe izy io, Andriamanitra mahay miaro anao, na de mpanjaka maro aza ny mitsangana hiady amely anao, tahaka izay voahitatsika amin'izao Salamo zao, de ho vaky mandositra ireo, satria hiaro anao Jehova Andriamanitra ao. Rehefa moninao aminao izy, manjary tanànan'Andriamanitra ny fiainanao, manjary tanànan'Andriamanitra ny fonao, manjary tanànan'Andriamanitra ny sainao, ny eritreritrao, de milaza aminao aho fa fifaliana no ao anatiny zany tanànan'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra zay tsy mahatonga an'Andriamanitra hameno anao izany fitahiana izany, de satria tsy azon'Andriamanitra honenany ho tanànany ny fonao, tsy azony, satria avelanao anjakan'ny Satana tsinona koa. Fantatrao fa masin'Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, tokony ho ankalazain'Andriamanitra, tokony derain'Andriamanitra, tokony hikofana izy. Tsy izy nefa ny derainao, tsy izy ny akofanao, tsy izy mitokinao, fa zavatra hafa mitokinao. Ary indraindray aza ny tenanao ny manjary Andriamanitra ao, ary zany ny tena mahatonga ny tsy fitahian'Andriamanitra, mahatonga ny tsy fiarovan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tsy manery antsika hiankina aminy, tsy manery antsika hanaiky ny mahalehibe azy izy, tsy manery antsika hanaiky ny mahampanjaka azy izy, fa saingy izao kosa ambarany amin'ny alalan'ny mpanompony zay nampanoratiny tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanahy masina, fa mpanjaka lehibe izy, de anjarany tsirairay ny manaiky zany, na mino zany na tsy mino zany. Ka misy ny olona mino, misy ny olona tsy mino, fa ianao kosa zay niaraka nandinika tamiko ny Salamo 122 de tsarovy fa lehibe sy mendrika ho de rainany Andriamanitsika, mpanjaka lehibe izy, mahay manao zava-mahagaga izy, efa nitanterahiny tamin'ny fiarovany an'i Jerosalema tamin'ireo fahavalo nandidina azy
izany ilio andriamanitsika io de efa naniraka ny zanany atao hoe Imanoela, Andriamanitra eto amintsika, monina eo fovoantsika, miaina miaraka amintsika, ary nilaza hoe momba nareo ambara-patongany fahatampenany zao tontolo zao. Ary noho izany io Andriamanitra io de tokony ho ankalazaintsika, tokony ho deraintsika, tokony hifalintsika, tokony ravoravontsika, ary tokony tokitsika miady ny amin'ny mandrakizay azy. Izany rehetra zany de fahamarinana navokany ty sanamy fa 8 ho antsika. Ary noho izany de tokony iaina anaty fifaliana ianao, fanantenana ianao, fa ilay Andriamanitra tonga nofo de Jesosy Imanoely zany, lay monina eto amintsika de miaraka aminao isan'andro. Ka na inona mety fandrahonana mahazo anao atsisy ary, na inona mety fampitahorana mahazo anao atsy aroa, fa avaly manodidina ny Jerosalema kelinao zany, izao ny tenin'ny Tompo aminao anio, aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako aho. Ny mandrakizay ve eo ampelantanako zany ho Jehova, rainy ny mandrakizay lay Jesosy tompontsika. Noho izany ry havana, mampirisika anao aho, aza manany impitso hoe ny ampitso anany azy, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, katsao aloha zay azahoanao mideran'Andriamanitra sy miravoravo azy, tsy amin'ny feo ihany fa amin'ny fiainanao manontolo, de ho hitanao fa ho tanteraka aminao ny teniny hoe zay manome voninahitra ahy de ho meko voninahitra. Hanome voninahitra anao anie ny Tompo, satria hanome voninahitra azy amin'ny fiainanao manontolo koa ianao. Ivavaka isika. Misaotranao zahay Andriamanitra, noho ny nampanoratinao izao teny izao, manambara aminay ny Mahandriamanitra lehibe anao, ny Mahandriamanitra mpanjaka ambony indrindra anao, ny Mahandriamanitra manao zava-mahagaga miaro ny tanànanao. Misaotra Tompo, fantatray fa onenanao tanànanao zahay, satria ny tenanay de tempolon'ny fanahy masina araka ny nampahafantaranao anay izany tamin'ny alalan'ny teninao. De misaotranao zahay raha mba nifidy anay ho tanànanao ianao, raha io aoka ankalazananao zany tanànanao zany de ny fiainanay, ay manome voninahitra anao zay, ay mideranao zay, ay mankalazanao zay, ary na inona fahavalo mandrahona sy mampitahotra de ho fantatray inonay fa tahaky ny nandroanao ny fahavalon'ny Jerosalema fa izay androanao ireny koa, satria tanànanao ny fonay, tanànanao ny fiainanay. Andriamanitra, mivavaky izahay mba ho tanànanao anie, eny ho tanànanao anie i Madagasikara manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.